ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falymarabatsika afaka tratra ity raka misy fahafito amby roapolo ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy faharoa no soratana ho an'ny Timoty faharoa, toko faharoa andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Timoty faharoa toko faharoa andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina amby roapolo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Fa manosira ny filan'ny tanora fanary miazaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo. Fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra. Mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra, ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra ny mihazo fibebahana rahalany tsara ny marina. Ka hodiny say no afaka amin'ny fandrikin'ity volony nanao azy samy-pelona hanao ny sitrapony. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Timoty zanaky Paoly ara-panahy no nalefany namita ireo asa sasany izay maika ka tsy nafahany na natanteraka azy tahaka ny tany Efesosy, tany Korinto, dia toerana izay nanirahan'i Paoly any Timoty avokoa ireny. Timoty araka ny famerimperentsika dia somary manana toe-po na toe-panahy na toe-tsaina malefaka kokoa tsy tahaka ny Titosy mazava ho azy. Izay no antony nandefasana ny Titosy tany Kreta satria ny Kretanina hoy ny filazan'ny Paoly azy dia biby ratsy. Ary dia somary mafimafy saina kokoa no Titosy ka dia Titosy no nalefan'i Paoly nakany Kreta. Fa i Timoty kosa dia nalefany tany amin'ireo fiangonana izay akaiky ny fony heveriny fa tsy dia tena anohitra loatra any Timoty. Ary eto ary dia Timoty dia mbola nampianarin'i Paoly, nitaizan'i Paoly mba hanana fahalemem-panahy ihany. Tsy mora izany andraikitra Timoty tamin'ny lafiny hoe tanora fanahy izy, kanefa ny raha tsy tanora fanahy ihany fa sady tanora fanahy, tanora vatana no nirahin'i Paoly hanohy ny asa izay efa lehilahy lehibe amin'ny finoana Paoly, mpampianatra teolojia, fariseo, mpianatra Gamalela, olona namiratra ary olona toiteny Paoly. Kanefa dia tanora no nirahin'i Paoly andimby azy. Tsy niawatra loatra Paoly akory ny amin'ny tsy nisalasala ny amin'ny fahamatoran'ny Timoty loatra izy. Fa te hampaheren'i Timoty fa tsy mora akory ny asa izay niantsoana azy dia ny evanjelistra. Eto ary dia anteto antsika hoe misy toetra vitsivitsy izay tian'i Paoly hananan'i Timoty ary tian'i Paoly hananany tanora tahaka ny Timoty koa amin'ny hoe mahampijoro vavolombelona azy. Raha ohatra ka mijery hoe tanora kristianina, raha ohatra ka mijery hoe tanora mpitoro ny filazantsara, raha ohatra ka miteny hoe tanora vavolombelon'i Jesoa, dia inona reny toe-panahy izay farafahakeliny tokony ho hananany izany mpanompon'Andriamanitra any ahafahany mijoro vavolombelona na ny farafahabetsany mihitsy ary momba an'inona. Dia ny andininy faharoa amby roapolo dia izy manao hoe tanora izay mahatohitra ny filan'ny tanora fanahy. Tanora izay mandositra ny filan'ny tanora fanahy. Tamin'ny andron'i Paoly ataontsika hoe ny rehaka izay mandavo ny tanora tamin'izany fotoana izany dia tsy mitovy mihitsy amin'izay zavatra iainantsika ankehitriny. Amin'izao antsika izao dia be dia be ny zavatra mety ho manidina ny mahasoso ny tahaka izany. Betsaka lavitra, eny tsy miova akory ny fakam-panahy fa iny foana. Fa la endrika trehony fotsiny no mety ho samy hafa azy fa ny votoatiny dia iny ihany. Dia tamin'ny andron'i Paoly dia ny nanintona ny olona tamin'izany fotoana izany dia ny lalao izay ataovy hoe tahaka ny sinema na ny sary mihetsika na ny Facebook izay mety ho manimba sy ny tahaka izany dia nisy ihany saingy tsy Facebook no filaza azy na sinema mazava ho azy satria tsisy an'izany. Fa ny ireo lalao eny an-tsehatra, ireo lalao an'ny gladiateur fanao tamin'izany fotoana izany moa ny gladiateur reny le mpampilalao reny lay tsy ny gladiateur ihany fa misy ireo karazana isan-tanàna dia nisy ireny lay karazana kianja lehibe reny izay nisy filalaovana maro isan-karazany, filalaovana amin'ny filan'ny nofo
filalaovana amin'ny alalan'ny herisetra, filalaovana amin'ny alalan'ny dia isan-karazany sy ny fisotroana isan-karazany dia reny nanafaran'ny Paoly zany hoe mitovitovy amin'izao andro ianantsika zao ihany. Dia nanafatra Paoly hoe tandremo tsara ara ny filan'ny tanora fanahy satria mety ho manimba ny fijoroana vavolombelona ireny. Dia tsy misy hafa amin'izao ihany zany Paoly manafatra tahaka ny mety hanafarana ny Timoty no hanafarana antsika tanora amin'ny andro ankehitriny manao hoe tandremo tsara. Fa ny filan'ny tanora fanahy dia mbola misy hatramin'izao andro ankehitriny zao. Ny fakapanahy moa dia fantatsika fa miditra amin'ny vavahadi-tsaina efatra na vavahadi-tsaina 5 ihany. Fakapanahy tsy hoe miditra amin'ny fomba ahoana fa miditra amin'ny vavahadi-tsaina. Ireo vavahadi-tsaina ireo ihany zany amin'ny alalan'ny fijery, amin'ny alalan'ny tosena, ny fikasihana, amin'ny alalan'ny zavatra hohanina, amin'ny alalan'ny zavatra fofonina, zany amin'ny ao koa zavatra tsapain-tanana, amin'ny zavatra renesin'ny sofina, ireo no idiran'ny fakapanahy. Ary tsy miova mihitsy zany. Ny fakapanahy dia miditra amin'ny alalan'ny jeren'ny maso. Raha miteny zany Paoly eto hoe manosiry ianao amin'ny filan'ny tanora fanahy dia atombohy amin'ny zavatra jeren'ny masonao. Tandremo ny zavatra jeren'ny masonao. Fa ny zavatra jeren'ny maso rehefa tsy tandremana, rehefa tsy miambina, dia izao manjary mampiditra amin'ny fakapanahy. Ary hitantsika mihitsy ny zavatra jeren'ny maso eto amin'izao andro antsika zao dia be na dia atao fotsiny ara hoe ao anatiny io finday io, ao anatiny io fahitalavitra io, eny amin'ny toerana maro samihafa eny dia izao tena ilaina ny iambenan'ny tanora, iambenan'ny ankizy ny zavatra jeren'ny maso. Fa amin'ny alalan'ny be dia be ny fakapanahy, be dia be ny menjera noho ny tsy fiambenana amin'ny alalan'ny maso. Tsy vitan'ireo jeren'ny maso ihany fa ao koa ny andramany vava. Be dia be ny tanora izay simba noho ny fitiavana te handrakandrana, noho ny fitariany namana hoe andramana, inona moa, mba manandrana kely fotsiny nge, mba mitsapa kely fotsiny nge, dia misy zavatra izay fantatsika fa tsy azo iverenana, tsy reversible, ndray mandeha ihany aza dia efa manimba zavatra. Dia eto Paoly dia manafatra ny Timoty, mandrosiry ianao amin'izany zavatra andrakandramana zany, zavatra mety ho an'ny vava, mety ho ampidirina ao am-bava, mety ho tsapain'ny lela, dia mitandrema mandrosiry an'izany. Ny tanora vavolombelon'i Kristy dia tanora mahafay zany. Ny tenany eo anatrehan'ny vavahadi-tsaina izay mety hidiran'ny fakapanahy. Tandrina tsara ary. Tsy hoe mihidy akory angeny, tsy hoe manandrana hoe, tsy hoe rehefa tsy manandrana dia mihidy tsy sanatria zany loatra. Tsy hoe tsy mba manao ny fanaon'ny olona reo mantsy ny anankiray izay mavon'ny tanora ambeny hoe menatra rehefa tsy manao ny fanaon'ny tanora hoe dia fanareo koa dia efa tery be, fanareo koa ve dia efa tamin'ny moyen âge, ianareo koa ve dia efa tena fa ahoana ary nareo zany, taraiky be nareo sy ny sisa. Dia ndraindray tsy mahajoro ao anatin'izany karazana esoeso zany dia manandrana. Nefa ndray mandeha manandrana ihany dia simba. Ary dia eo Paoly manafatra mihitsy hoe tena mandosira, izy tsy miteny hoe aza manao fotsiny fa mandosira, zany hoe hialao lavitra ilay izy, hiatao mihitsy rehefa zavatra iverinao ho fakapanahy, na dia izay andramany vava, jeren'ny maso. Fa tsy izay ihany fa ny renesin'ny sofina koa. Ny vavahadi-tsaina koa dia ny renesin'ny sofina dia mety ho mandavo anatin'ny fakapanahy. Be dia be ny zavatra renesin'ny olona, ny fosafosa, ny teny maloto, ary indraindray ny fanomezan-toko tsy mitombona, be dia be ireo zavatra renesin'ny sofina ka manjary mampianjera. Ny sofina sy ataon'Andriamanitra hienoana zavatra ratsy fa hienoana zavatra tsara, marina loatra, fa ny sofina dia mampiditra ihany fa ny ati-doha no tena manivana. Ny maso sy ny vava fa vavahady ihany fa ny ati-doha no tena manivana. Saingy mandrapatonga eo amin'ilay sivana dia indraindray mety simba mihitsy. Noho izany dia tandremana rehefa fantatra fa ratsy dia tsy andramana. Paoly ndray manko nanotravana io manao hoe fantaro ny zavatra rehetra azon'ny mafy izay tsara. Ilay fantaro tsy hoe andramo, mazava tsara mihitsy ny teny grika ampiasain'ny Paoly ao dia tsy hoe andramo fa fantaro. Zany hoe ilay teny hoe voambolana hoe fantaro dia nazahoana ny teny hoe fahalalana, nazahoana ny teny hoe fahazavan-tsaina, zany hoe fantaro amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra mihitsy ary.
document le lay verbe amin'ny teny grika zany hoe nazahoana ny teny hoe document zany hoe rehefa mamata-javatra ianao de zao fatarina amin'ny alalan'ny famakafakana, fatarina amin'ny alalan'ny fandiniana, fatarina amin'ny alalan'ny fikarohana, amin'ny alalan'ny fiainoana, amin'ny alalan'ny boky, amin'ny alalan'ny soratra, fa tsy voatery hoe fatarina amin'ny alalan'ny andrana akory. Tsy hoe ahoana moa ny afantaranao fa ratsy ny toaka raha tsy efa nandramanao izy, tsy voatery ho zany mihitsy. Na ahoana no afantaranao fa ratsy ny zava-mahadomely raha tsy efa nandramanao izy, tena azo fatarina mihitsy hoe ratsy ny zava-domely na tsy nandramana ary, satria azo porofona amin'ny siansa, azo porofona amin'ny tahirin-kevitra zany. Noho zany raha miteny Paoly amin'ny tanora manao hoe fatarina ny zavatra rehetra, azony mafy zay tsara, tsy hoe tsapatsapao akory na andramo na ampiaro amin'ny fiainanao mihitsy aloha na iaino mihitsy aloha zay vao atao hoe ratsy, tsy zay. Fa fataro amin'ny alalan'ny famakafakana, fiainona ny manodidina anao, sokafin'ny maso anao tsara. Noho zany dia mitandrina tsara reo vavahady-tsaina ny men'Andriamanitra antsika, ny men'Andriamanitra antsika, ny maso ny men'Andriamanitra antsika, ny sofina, fa tsy hoe andramana natsapaina daholo akory, fa noenony reny mba ahafahana mamantatra ny tsy mampety ray zavatra. Izy manao hoe tandremana koa zany ny fiainoana. Fa tsy ny fiainoana ihany, fa tandremana koa ny zavatra tsapain'ny tanana, ny zavatra amin'ny alalan'ny tsapaina amin'ny alalan'ny fifandraisana zany. Be dia be ny zavatra ny fahotana ataon'ny olona vokatry ny fifampikasohana, vokatry ny fifandraisana, vokatry ny ataontsika hoe ny toucher-koara mety mampiditra amin'ny fakam-panahy. Ary dia eo Paoly manafatra hoe antsiro mihitsy zany. Rehefa fantatrao fa tsy mahasoa ny fitakosokosenana amin'ny fahotana, ny fitakosokosenana amin'ny zay fantatrao fa tsy mahasoa de antsiro mihitsy. Aza hoe ialana fotsiny, fa tena antsiro miala viro. Maika moa fa tenenina koa ny vavahady-tsaina farany de tena de ny fofonina ny zavatra fofon'ny orona. Ngamba mety tenina koa moa zany mety hiditra am'zany be dia be ko nogony ny drogue nge zavatra miditra amin'ny be dia be ny amin'ny alalan'ny odorat, amin'ny alalan'ny zavatra fofonina. Ary tsy io ihany, fandrandray koa ny zava-pisotro hafa de tsapanao manjary mitondra fakam-panahinao vorenao ny fofony. De hoy Paoly manao hoe tandremo tsara ary. Zany hoe ny tiany Paoly tenena de zao azo atao tsara ny mandresy ny fakam-panahy. Fa ny zava-dehibe de zao ny fifehezanao ny toe-tsainao, azo ny tanora atao tsara ny mandresy zany. Mandresy zany amin'ny alalan'ny fananany herin-tsaina teraky ny fanahy masina, ny fananany fiainam-bavaka toe-panahy araka an'Andriamanitra. De hoy Paoly eto manao hoe zao anaka, vavolombelon'i Jesosy ianao, tanora kristianina ianao, ny tian'Andriamanitra de ny anananao fiainana milamina de mahaiza mandositra ny fakam-panahy, mandosira mihitsy. Na imezan'ny olona aza indrandray. Indray mety ho alan'ny olona mazava ho azy, mety ho esosolon'ny olona, fa tsy an'ny olana. Fa zao ny olana de ny hoe mandresy ny fakam-panahinao sa tsia. Fa tsy ny hoe manaraka ny namanao anao sa tsia. Ry havako zava-dehibe ary ho antsika tanora, eto Paoly de manafatra anjanany. Ny zay te ho tafita, zay tanora te ho tonga amin'ny tanjona tsara, izay tanora te havita zay zavatra tiany ho tanterahana zao tsy maintsy mahatohatra ny fakam-panahy izy. Tsy maintsy mahatohatra ny fakam-panahy izy. Ny fakam-panahy dia manimba manjary mahajambena ny tanjona. Satria azahoana fa ny dikany hoe fakam-panahy dia zavatra ataon'ilay ratsy ka mahatonga antsika tsy hahatratra ny tanjona. Ny dikany teny hoe manota de tsy mahatratra tanjona, tsy mahatratra ny tokony hatongavana, tsy mandeha amin'ny lalana tokony izorana. Ary ny fakam-panahy de mahajambena ny maso, na manampina ny sofina, na manampina ny fahazavan-tsaina ka mahatonga tsy mahafantatra intsony ilay tanjona, na mampanadino ilay tanjona. Noho zany de zao raha tianao ny hoe ho tafita am'izay zavatra tianao ho tratrarina miaraka amin'Andriamanitra de zao ny voalohany toerinao de zao ny fakam-panahy. Fa ny faharoa de zao ny tanora izay ambaran'i Paoly eto fa mpanompon'Andriamanitra, tanora kristianina, te hanatratra tanjona, te havita ny zavatra tiany atao de zao mandrohitra fakam-panahy izy. Fa hoy koa ny filazany azy, de zao koa zany olona izany de zao tsy maintsy miezaka mitady ny fahamarinana, ny finoana, ny fitiavana, ny fihavanana. Zany hoe
tsy hoe mandositra ny fakapanahy ihany izy fa ataontsika koa hoe lasa tanora attaquant, zany hoe tanora samiatrika, tsy hoe olona manao fohitiny fakapanahy fotsiny fa olona kosa samiatrika ny andraikiny izy. Raha mitenintsika hoe fahamarinana, raha mitenintsika hoe finoana, raha mitenintsika hoe fitiavana de zao tanora manana fahasahiana, tanora zay tsy dompotsiny, tanora samiatrika ny zavatsarotra, tanora vonona hiatrika ny zavatsarotra. Raha olona lemen'ny fakapanahy, raha olona fatorany fakapanahy ny zava-mahadomelona dia tsy afa-miatrika ny zavatra am'zao zavatra iainantsika ankehitriny zao. Miara-miaika isika rehetra fa ny fiainana eto ambonin'ny tany atao anatin'ny 5 taona 10 taona ary de zao samy tsisy mahafantatra na izao zavatra mitranga era-tany rehetra zao ara de samy tsisy ahafantatra ny 10 taona ho avy sika. Na ataontsika hoe marina fa mety hanomba tompony zao nitranga fa ato anatin'ny 10 taona ho avy na amin'ny lafiny géopolitika fotsiny dia efa samy betsaka ny mametra-pantena fa ahoana marina ary ohatrany tsisy nanapohan zao fitrakan-javatra eto ambonin'ny tany zao isika tao anatin'ny 10 taona talohan'izao na 5 taona talohan'izao fotsiny ary tamin'ny vanim-potoanan'ny Covid de samy tsisy ny eritreritrany hoe ohatran'izao nikisariny géopolitika eto ambonin'ny tany ary dia mbola tsy mahafantatra tsika ary zay mbola hitranga ato anatin'ny 10 taona ho avy nefa amina firenena zany 10 taona ho avy zany zavatra tokony ho azo tombanana mihitsy raha ohatra ka firenena tsy ahatombana matanjaka tsy ahatombana ny 10 taona ho avy ny sarotra be. Fa nefa am'izay tsika miresaka de BDP na de reo firenena matanjaka atao hoe tahaka ny Asia, tahaka ny any Eropa aza dia misalasala ahoana moa zany zao no famindra ato anatin'ny 10 taona. Ahoana moa zany zao ny itondrana na ny ekônômia na n'inona na n'inona mahatonga ny olona malaina hoe ahoana moa zany zao nametrahana ny investissement sy ny sisa rehetra. Maika moa fa isika tanora am'izao andro ankehitriny zao masika mihitsy ny erisetra n'izao tontolo zao ka zay tanora varim-bariana izay varim-bariana manao ambanimbani-javatra ka tsy mianatra tsara, variana mandany angovo amin'ny tsy tokony olaniana de zao trotraka sanatrian'izany miatrika ny ho avy. Ndraindray efa vizaky ny lalao sy ny tahaka zany de tsy afa-hiatrika ny ho avy zay ataontsika hoe mbola miafina raha ohatra ka jerena amin'ny maha olombelona. Noho zany de zao mampiomana ny tanora itony andiny tsy ohatra masony tony aza variana ary aza manaiky ho tefeny zao tontolo zao, aza manaiky ho tefeny ny zava-misy fa ianao ny manify ny zava-misy. Tanora attaquant, tanora samy atrika, tanora samy joro. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny manao hoe mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana. Tanora zany hoe tsy hoe rehefa tanora de malemy, tsy hoe rehefa tanora de tsy hay hanava-javatra, tsia, fa tanora zay ao anatin'ny fahatanorana indrindra no ananana zany fahasahiana hanofy, fahasahiana zay ijoro ary tsisy andrombaka ny nofinofy sy ny fanirianao rehefa ao amin'ny tompo ianao. Dia hotsika manao hoe tanora miataka mandositra ny fakapanahy nefa kosa tanora miatrika ny ho aviny, tanora mandray an-tanana ny ho aviny, tanora resy lahatra ny amin'ny hoe ny ho aviko de zao manana an Jesoa, manana an'Andriamanitra ary rehefa manana an'Andriamanitra raisiko an-tanana ao amin'ny tompo ny ho aviko, noho zany dia mahatoky fa manana an'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay asehony tediny tsotra masina ity zany hoe tanora kristianina zany de zao tanora tsy mandany andro amina resam-poana na amina zavatra tsy mampandroso tenen'ny Paoly eto hoe mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony. Ndraindray be dia be ny tanora tsy mahay mampiasa ny fotoana satria ndraindray lany andro resam-poana, ndraindray lany andro amina zavatra tsy mampandroso de eto Paoly manao hoe anaka aman-tsainy Timoty, tandreminao tsara ny mandany andro amina resaka tsy mampandroso, resaka zay miteraka ndraindray raha miteraka ady sy korotana, resaka zay tsy misy heviny. Ndraindray dia be dia be ndraindray hitantsika ao anatin'io tambajotra ara-piarahamonina resaka mandany andro, resaka mandany mega sanatria, resaka tsy mampandroso, resaka zay ataontsika hoe vao mainka manimba fotsiny ihany ary be dia be nanao resantsika an'izany. Ny tanora kristianina miatrika ny ho aviny, ny tanora kristianina resy lahatra fa miaraka amin'Andriamanitra izy ary vonona handroso
ho ilain'ny fiarahamonina, ilain'ny tenany, ho andrin'ny fianakaviana, ho reharehan'ny fiangonana sy ny tanindrazana, de tanora tsy mandany andro amina resa-pôna, tsy mandany andro amina zavatra ataontsika hoe miaratsy am'y teny frantsay futile, zavatra tsy de manahoana loatra, zavatra be de be ny ataon'ny devoly, be de be ny ataony zao tontolo zao, izay mampanadino anao ny io antom-pisianao io. Fa izay mikiry, izay maharitra, izay miezaka, ary io tsy am'izao ange no hitany vokatra. Fa izay naharitra ny afy, tsy ela be ange ho an'ny tanora. Raha aorinan'ny baccalauréat ny tanora, miafy kely 10 taona aorinan'ny baccalauréat izy, miafy mafy ianao, de izao milamina ny fiainanao aorina. Raha aorinan'ny baccalauréat ianao miafy mafy 10 taona tena manao parenthèse, manao anaty fony, ao anatin'ny fiainanao hoe ty 10 taona, 1 taona, tsy maninona 7 taona, mafimafy ty niaretako mafy, de milamina ianao aorinan'izay. Milamina am'lafiny ahoana moa eo am-pela, milamina amin'ny fianarana, mba farafahakeliny mba azonao ny diplômanao, azonao ny masteranao, azonao dia zava-dehibe ny hoe ny fahatsapanao lay sarobidin'ny fotoana. Miafy kely dia mianatra 10 taona, 1 taona aorinan'ny baccalauréat, tovela lasa zay nao no mananao ny 3 taona ihany amin'ny toeram-piasana, zay nao no mananao ny 4 taona mihitsy arina amin'ny toeram-piasana. Noho zany dia zava-dehibe lay fiafiana, raisotanana, mba tsy hanome tsiny ny hafa rehefa aveo hoe za zao, ka za zao. Raisoatanana, zay mahatonga amin'ny Paoly eto nanafatra ny zanany hoe zanako, mantsiry ianao ny filan'ny taona fa naharimie za ianao, de mandava antsio ny filana, antsio ty fakapana maro iseho karazany ty, de lasa ianao miezaka manao effort ianao, ary de zao koa lavo mihitsy koa aza ny fandaniam-potoana sy ny fidonana am-poana etsy. Ary ny farany de zao rehefa koa faevatra sady farany de zao, tanora tsy mba linady, tanora tsy mba linady. Hitantsika fa am'izao andro ankehitriny zao linady ny olona, zavatra tsy de manahoana de miady, mora fandrangidrangitra, linady, mora miteraka olana, mora tidisadisa, mora mitokatokana, mora mifampiandany. Mbola hitantsika eo anatin'ny Facebook mahazatra anareo tanora raha teo zany. Fa rahandray zavatra tsy de manahoana de efa malina. Ny tanora izay mahafantatra tsara ny tanjony, mahafantatra tsara ny antom-pisiny, ay anararaotra ny fotoana sy ny zavatra miandry de zao anao ny manodidina azy ho opportunité, anao ny manodidina azy ho zavatra fanararoatra, fa tsy anao ny manodidina azy ho hery manimba azy. Ay ampiasa ny manodidina azy mba hanampy azy, mba hanondrotra azy, fa tsy ampiasa ny manodidina azy ho hanapotika azy. Zay mahatonga amin'ny Paoly miteny azy mba famirampanahy, ampiasao ny manodidina anao, jereo tsara amin'ny maso mazava tsara, antsiro ny fakapanahy de zao jereo tsara fa betsaka ny fanararoatra, tranga fanararoatra, ny fitaovana fanararoatra manodidina anao, azonao ampiasaina, hisondrotanao sy handrotanao ny hafa, ary handrotanao mihitsy ny filazantsara. Afako ny tompony amefa hazava-tsaina anao tanora. Jesosy Kristy tompo de tao anatin'ny fahatanorana no nanao ny asa fanompony, ary dia teo aminy rehetr'ireo nalaim-panahy izy fanandresy. Nalaim-panahy izy fanandresy. Niezaka izy na de nikiviana azy, midininy amin'ny azy fijaliana io Jesosy, fa niezaka nanao zay rehetra tratrany izy, marina fa Andriamanitra izy, saingy olombelona koa izy, mba hatojo zay lalana zay nitson'Andriamanitra azy, de hamonjy antsika ty am'izao tontolo zao. Any dia nasehon'ny tompony fandavany ny ady sy ny korontana, fa nasehony fa nitoro fitiavana sy ny fifankatiavana izy. Afako engany ho tanora kristiana mahatoky anao, ary ho tanora kristiana tahaka ny Timoty am'izay lalana hitondran'ny tomponao. Vavaksika. Tompo ampisorona zao ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay tanora. Andositra ny fakapanahy, ny filan'ny tanora, mampianatra anay ianao mba hiezaka hanatratra ny tanjona zay mahasoa. Mampianatra anay koa ny teninao handa ny fandaniam-potoana, handa ny resa-poana, ary indrindra mampianatra anay ianao mba hiavana manodidina anay, hampiasa ny fotoana, hampiasa
ny zavatra rehetra manodidina anay androsoanay ara-panahy indrindra androsoanay amin'ny fitiavananao androsoanay koa amin'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina da io Jesosy ty tontolo andronay ity tontolo andro ahitanay fifaliana sy fahasambarana manjaka tomponay ary diovy ny fonay Jesosy araka ny teninao mba hanananay fo madio hivelaranay fa ny fo madio de mahatonga saina misokatra ny fo madio mahatonga vatana salama ny fo madio manjary mahatonga toe-panahy araka anao Andriamanitra de tahio ny tontolo andronay anio tahio ny fikelezanay jereo ny tanora Jesosy reo anatin'ny fianarana ampio rehefa ao anatin'ny asa ampio ary anjaka amin'ny tanora tsirairay avy ny fahendrena ho reharehanao ho fifalian'ny fiangonana ary ho tabisy voninahitry ny fianakaviana misaotra Jesosy amen